zandrin'ny rahalia mampionina Samuel. Izany hoe izahay efatra mianadary eo zany a dia mipetraka ilay oam-pitenenana hoe takalombakana. Izy mianada vadinay mianada, izay mikasika anay efatra mianadary eo. Ka tena ny mampahafantatra antsika zany mikasika izay zavatra izay. Ilay akoho moa zany misy ireo zanadralandro zareo fitiavana no anarany, tia ny fanambadiana tia, eo koa ny zanany, eo koa ny vadiny, dia toy izay sy toy izay angamba no filazana tsotsotra izay azoko ampitaina amintsika mikasika ny tenanay mianakavika. Raha mbola misy moa tsy feno dia mbola ho fantatra miandalana eo ihany fa izay angamba no azoko ambara tsotsotra ka dia misaotra indrindra misaotra mazava aminay tsara le fampatarana ataonao fa ny anay koa tsy ambaka an'izany ka dia arositsika ny fampatarana azy. Voalohany zany a dia ao i ramatoa Voiniata zany zay re miteraka ny fandresena na ifafa zany a ny afatara fianakaviana azy. Dia teraka ny ramatoa izy tonga soa mandeha nasandana iny ny ramatoany a. Dia manaraka zana mandeha nasandatra fitiavana izy misisy telatseo zany izy. Dia manaraka zana i fandresena le betariny lafatra ondefomandry fa izy mbola tsara izy ny antony dia aloha sy dia afinafina so dia lasa lamandra aloha fotoana efa mbola hitanareo ihany izy a efa aveo. Laha ny toena faharavavaka zareo izy ny toena iny fifiny vavomatoa ty zay makatia fivolofana tamatony ina ny vavomatoa tonga efa iny. Dia ny tena zany faharavavaka le vady ny fandresena. Sayang satria vao natao ara-bariana teo zany zany manaraka zany fianakaviana zay miteny zao dia zany rahalahy dadany fafa zay efa lasa lelolalana tsika any amin'ny mandrakizay. Zay a ny lamatoanay zany a dia Jony zay manatao Jony izy ny lamatoanay a. Izay zay tolety ambrika. Manaraka zany fianakaviana ihany koa antatsika iza no mifely zay dadabe. Fahaizanay izy satria tsy manary anay a na minatsy na mitsara tonga foana mifely. Ao manaraka zany ao koa mivety na ratsana rehefa famantaran'olona azy zay a fanaty vavy dadabe zany izy. Dia ao koa eo Odile dia mbola fanaty vavy dadabe ihany koa. Dia io koa falisy mbola akozay any fandresena ihany lay fafa. Ary farany a tsy hoe adina kory dia zany makasary zany io zany a kozay anay io. Io zany zany mamazafy zalony anarany
Tsy malaza angamba raha io misy diferense mpanao gazety fireto izy a anatsika amin'ny voninahitra ity fety ity ary tsy vita zava mety mbola anaparitaka io fetintsika eto any amin'ny Facebook any notiaka io zay fa hoe tokony asipokivavy rahatsina raha ohatra misy tsy anina teo le olona fahafantarana fa fiorona toloety zany a dia tsy inona kory fa namana sy tapaka daholo fa tsisy atao angorombala azafady totika fa minambala zao misy latsaka minambala misy latsaka dia misy nampafantatra ihany amin'ny ololato fa ao mianadany ola matombo ao za azafady mba mitsangana nampetsara makanisa ty aloha tya anatahany raha matoa mamany tonga vavy modaroy raitapo aminy zany e zany iza izy io mitsangany reny izy tonga am'io vinahatra itia manatera bobozy tiny koa izy areo angamba no arivazay raha miteny anareo mialatonga ohatra misy tonina fa dia mirofiansa antsika rehefa vita fambafatarana efa mifankalala dara zany tsika mianakasa ka dia arotsika ihany koa ny raha efasany tompoko saotra tompoko voalohany indrindra dia mbola manohy ny fisaorana antsika rehetra izay tonga manato maso sy atrea maso eto amin'izao zao ary dia mbola mamerina ihany koa ny fiarabanantsika rehetra miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana itya notahin'Andriamanitra isika nomeny hery nomeny fahasalamana dia izay no isaorana azy noho izany dia aloso amin'ny resadresaka sy midinidika isika ny voalohany indrindra izay anokafako izao teny izao dia ny hoe lanonana rososona ihany izao lanonana atentsika eto izao lanonana rososona hoy satria teo ny atao hoe didipotrana ny asoavana izay tanterahantsika tamin'ity maraina ity ny angatahana dia mba ahatonga ny zaza tsy ho ela fery fa mba ho salama somatsara izy ary ho tahin'Andriamanitra somatsara iray aman-dreny izay miteraka ihany koa mba tsy dia ho sahirana na dia amin'ny fikarakarana azy aza irariana avokoa ny isiny zany rehetra zany ka tsy dia osiko resaka lava intsony ny mikasika an'iny fa androso avy tany amin'ny resaka sy ny dinidika isika voalohany indrindra dia tsy nanora-tena tahaky ny voatango ny tenako na naneny tena tahaky ny alika etsena ho ny fitenenana fa nomena ny teny eto anatrehantsika mianakavy entana natao eo atsoroko izany ka tsy maintsy hoentika raha teny nomena hony dia mahasola fa raha tsy nomena kosa dia mahatsoko ka eo anatrehan'izany mahatsiaro vahotra ny vavako mangovotra ny loakio
manoloana antsika mianakavy izay tonga eto ka ny fanaovana azafady sy ny fialatsiny no zava-dehibe indrindra. Milaka an'izay tsony no mandeha tsy vosa ary ny tena kely ny melohandriny fa ny tenako izay azo lazaina ho tsinotsinona ihany fa mpitondra teny nomena ambarako ny teny ka dia ambarako ary nomena arindrako ny teny ka dia arindrako ka eo anatrehan'izany ry izy mianakavy dia mangatadalana ny tenako manao ny azafady sy ny fialatsiny. Ny teromohitra ony dia fonena zao ny loasa fandrian'ny noka, ny sakely-drano fandrian'ny voay, fa ny teny fandrian'ny tsiny. Ka raha iteny tsy alatsiny eto anatrehantsika mianakavy dia mahamenatra ihany satria eto ireo ray aman-dreny fotsy volo elany ateza izay lolo avy natapolo tahaka ny volana sy ny masoandro. Izy ireo no nitotona fotsy, izy ireo no nahandro na masaka, izy ny vina hitana ary izy koa no angaty nananana. Dia mialatsiny eo anatrehan'izy ireo raha hitondra izao teny izao. Mialatsiny ihany koa amin'ireo zokibeto izay tsy aloha avy mandeha na songona amin'ny teny fa izy ireo ny mbola hosolon'ny ray aman-dreny any erinany. Toy izany koa ireo mitovy soroka amin'ny tena izay azo lazaina fa ho tongotra miara-mamindra ary ho soroka miara-milanja ny amin'ireo adity sy andraikitra izay tsy maintsy mbola hiatsoloha. Eo ihany koa ireo zaza madinika izay atao hoe kolokolo dimbony vary ary solofo dimbony ala, izay mbola ho taniketsan'ny firenena rehefa any aoriana any. Dia mialatsiny manao ny azafady lita, miala fondro, miala saloy fito eo anatrehan'izy ireo. Eo koa ireo andriam-bavilanitra izay atao hoe farafitenena, farafilazana nefa tapindeo amboninahitra. Ireo ilay mitondra fodofoda, ireo ilay misotro rano tsy tina, ireo ilay niakindrindriny irery fola damosina ny baby, ireo no miandohan'ny olombelona rehetra. Mandeha izy ireo ravaky ny lalana ary mipetraky izy ireo ravaky ny tokatrano. Rato angivony bozina tatampo endriky ny kamory ary voara be endriky ny saka. Ka dia omena azy ireo miatsa, omena azy ireo ny voninahitra tononona ho azy ireo ny fitahina avy amin'Andriamanitra ary samy hoeniky izany avokoa ny tenantsika mianakavy izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Mbola hotononiko hatrany ny fialatsiny satria ny tsiny izany hoy ny oam-pitenenana
dia mahay efa mavesatra tsy zaka ny teo aloha ary teo mbako mbola tsy mahazaka zany ankehitriny fa ny tsiny tompo dia hoy ny fitenenana hoe miazahazo fa raha tonga ny tsiny ny olona dia tsy mahalala zay tokony atao fa tahaky ny olona voany tambero-tany ny fitenenana metsy nanana ny vadika ndrefa metsy iny mivadika varatra ary tsy vitan'izany ihany fa ny tsiny rehefa mahazo ny olona araka ny nambarako teo fa ny olona voany tsiny dia tsy mahalala zay tokony atao raha ifohy asa ny olona mazoto ny voatsiny mitady lamba irakofa ato mitady tombony kana tombony io fitenenana ka tsy misy azo antenena ny aminy noho izany ny tsiny dia farany zavatra zay ratsy indrindra dia eo isika no andinika ny hoe aiza moa zany no anarina ny tsiny aiza no anarina ny tsiny ary ny olona tsirairay avy na ny olona miteny dia samy manana ny toerana izay anariny azy avy ka ny tenako dia ilaza amitsika fa raha alefany amin'ny abakabaka ny tsiny dia any no rivotra iainantsika zanak'olombelona apetraka aty ambonin'ny tany ny tsiny anatsiny avokoa ny zanak'olombelona rehetra alefany anaty ranomasina ny tsiny any anatin'ny ranomasina no misy ireo azon-drano izay akafiziny zanak'olombelona dia aiza no anarina ny tsiny dia hoe ao amintsika hoe hofatorana amin'ny roto vihin'Andriamanitra ny tsiny ka ho alefa any amin'ny farihafa izay toerana tsy ho azo ny lavina ary tsy ho azo ny elana mandrakizay ambony izy tsy ahatsindry ambany tsy ahapoto eo aloha tsy topotra ary eo arina tsy ahatratra ary dia any ny toerana izay anaritsika ny tsiny ary leo izy ho any mandrakizay fa na dia tsy mahavita tidy azy matetika iverin'ny olona ho mana-tsiny amiko kosa nefa tsy afaka ny anilika ny tsiny ho any amin'izy ireny satria ny antony olombelona tahaka ihany izy ireny ary mety mbola mba ibebaka sy anitsy ny fahatosony na ny zavatra tsy mety nataony rehefa any irina ka araka ny nambarako teo aleo ho any amin'ny fariafo mandrakizay ny tsiny rehefa afaka ny tsiny fanalany vako dia iroso kosa amin'ireo dingana manaraka isika araka ny fanambara moa ny fotoana manapetra ihany tsy dia azo hivalaparana loatra fa mba ezahana ihany ny anafoizana azy araka izay tokony atao nefa moa eny an-dalana eny mahita izay tokony atao eo am-pandrasana mahita ny atiny noho izany dia izao iroso amin'ny dingana voalohany isika dia ny fanajana zany ireo anadan-jaza na ny tapomasina izay atao eto toerana ity mialatsiny ihany ny tenako amin'ny lafindray satria misy oam-pitenenana any aminay any avaratra any zay moa any faritra loatra mangoro any mipetaka
Dia misy oam-pitenenana ny milaza manao hoe ny kilalao ny sahala tompoko fa ny dotany ny samy manany azy. Noho izany anton'izany dia mbola ialako tsiny ihany satria ny tano ny Tsilozanataly ary ny rofina rehetra tsy ho areo akarona ny teny maro Tsilozana ota. Noho izany dia miala tsiny manao azafady indrindra eto anatrehantsika mianakavy ny tenako. Raha misy ny teny izay atao hoe tsy dia metimety aminareo angaha fa olombelona ihany ny tenako, ka izany no ialako tsiny mialoha fa mba angatahako re tompoko dia izao mba ho ataotsika toko tapaka vilany mitongilan'izany rehetra izany, ka izay tsy mety dia arentsika mianakavy. Noho izany dia hoy aho hoe androso amin'ny dingana voalohany izany itsika dia ny atao hoe tampimaso na ny fanajana ireo anatanjasa, satria izay ny ampiandohany. Noho izany ny tenako izay anokatra izany dia mametraka ny vola 500 ariary eto anatintsika mianakavy, satria ny antony dia izao miteny ny tenako ka dia mametraka izany, satria raha teny tsy misy vidiny dia atao hoe hafahafa ihany ary tsy misy ilana azy ihany amin'ny lafiny iray fa izao. Eo no entina namasinana ny teny izay aleoko ny vavako amin'izao fotoana izao. Noho izany dia misy ireo atao hoe vola kely na ranom-boankazo izay entina anajana ireo anatanjasa, satria izy ireo no atao hoe manda, miaro sy fefy, miaro ihany koa ny anabaviny. Raha solafaka izy na misy manao ankeriny sanatria na misy zavatra hafa mahazo azy ataony hafa, dia ireo anatahany ireo ny miaro azy amin'izany rehetra izany. Noho izany dia mendrika ny omena, mihaja sy ny voninahitra ho azy izy ireo, ka eo anatrehan'izay dia manolotra izany ny tenanay amin'izao fotoana izao. Ka dia atreo angamba aloha dia ho faranako ny teniko fa mametraka izany eo anatrehantsika mianakavy, indrindra moa ireo anatanjasa. Raha manana teny ambara moa izy dia eto isika mianakavy samy miaino izay holazain'izy ireo. Raha ohatrohatra kosa ka tsy manana teny holazaina izy dia mbola afaka manohy midinika manaraka ihany isika, ka dia misaotra indrindra tompoko makasitraka makatelo misaotra tompoko. Antsika rehetra sy mbalatsika eto dia sosana nareo valina navavy anarampy anay saraba tompoko. Eny tompoko, hoy ny oam-pitenenana manao hoe ary tany an-dakilasy tamin'ny fahazaza dia fa samy miaina tamin'izany avokoa isika rehetra.
raha misy manome zavatra hoanao tindiako teny misaotra tokoa. Misaotra anao izay azo lazaina ny hoe nanome ny teny na afapo na afaly anay teny Tsodrano, nataonao ho an'ireo ankizy vao anorina tokantrano ireo. Misaotra anao indrindra ary ny firaritso mifangatahana ho an'izay rehetra mbola iroso ao anatin'izany, dia hoy aho hoe manitiava azy ireo izao zavatra tonga amin'izy mivadikely izay akalazaitsika amin'izao fotoana izao. Engany mba ho tanteraka tsakany sy andavany tahaka izao efa nanomanantsika zao, izay rehetra iroso amin'izany zavatra izany na amin'izany tokantrano izany. Ny kely mbola ho lehibe, mbola ho tanora, tanora mbola ho lehibe, lehibe mbola ho antitra, ka ny firaritsoa dia mbola apetraka hatrany ho amintsika mianakavy izay horeto amin'izao fotoana izao. Apetrako indray ny mikasika eny satria miara-manaiky isika fa vita no mikasika ny fanatsana sy ny fanomezam-boninahitra ireo anadan-tsasa. Dia iroso amin'ny dingana manaraka indray isika, dia mbola mametraka ny vola 500 ariary ihany koa ny tenako satria na dia atao hoe anadan-tsasa azy vidiana ny teny izay nambara tamin'izy ireo maika ve fa ireo ray aman-dreny lehibe izay efa nambarako hatrany am-piandohana fa izy ireo no ray aman-dreny fotsibolo amin'ny tany, izay n'ololo avy na atapon'ny loha tahaka ny volana sy ny masoandro araka ny nambarako hatrany, fa izy ireo no nitotona fotsy, izy ireo no nahandro na masaka, izy ireo no vina hitana, ary izy ireo no angaty nananana. Noho izany dia mbola miala tsiny, miala fomba ary miala salofeto eto anatrehanareo ray aman-dreny izay manatry maso sy atreha maso eto ankehitriny. Toy izany ihany koa ireo zokibeto ray, zandry mahaleo mahalaza, ireo andriam-bavilanitra rehetra izay efa notononina, izay efa nialantsiny hatrany am-piandohana, dia mbola tohizana ho antsika rehetra zay efa voatonona teo hatrany ny fialantsiny, ny fanaovana azafady izay efa nambara tany am-piandohana. Ka eto ny tenanay dia anatanteraka ilay atao hoe solom-bodiondro. Satria ny antony dia izao, tamin'ny vanim-potoana, tamin'izany fotoana izany tena moa mbola atao hoe zaza tanora tateoriana ihany, ka tsy nahalala izay fomba tamin'ny tany fahagasy, fa araka ny tantara eny sy ny lovatsofina zany dia tena ondro tokoa no natao tamin'izany fotoana izany. Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao anefa dia atao hoe manahirana ihany ny fitadiavana ondry, raha izany no tsy maintsy atao, fa teo kosa ny fahendren'ireo razana teo aloha
izay nanokana ny vola dia napetaka hoe ho solom-bodiondry na vodiondry. Noho izany le tompoko eo anatrehanyizany zavatra izany dia mametaka izany eto anatrehantsika mianakavy ny tenanay araka ny efa nambara tany Bendohany ka dia raiso izany vodiondry izany. Toy manaraka ny ripa ny teny ambara dia izao zavatra kely tsy dia manahoana izay zavatra natolotra izay nentina nanajana sy nanomezana voninahitra nareo teto fa hoy le oam-pitenenana manao hoe akola nitrotro-bavo zany olo ka tsy hanikavoky fa voninahitra mifanomezana. Dia hoy koa ny oam-pitenenana ny avaratrany izay entika eto anatrehantsika ny fomba fiteny mety hiova kely fa ny zavatra tia nolazaina dia sahala ihany adebolany tona vonitenina zany olo ka izay eran'ny vavany eto tsitsina tona vonitenina hoy isika tia mpivoatany ka izay eran'ny vavany eto ny vatana manolotra tokoa dia lehibe fa ny zavatra tolotra kely de kely. Dia hoy ihany koa le oam-pitenenana manao hoe tantely tapabata zany ka ny eo am-po no entina mameno azy. Noho izany ireny no zavatra izay vitany zanakareo, ireny ny zavatra vohoman'ny fianakaviana izay entina angatahan-dalana angatahan-tsodrana eto anatrehantsika mianakavy. Dia ambara eto ho toy izany rehetra izany fa tonga eto zany ny reniny lafatra Ravosanany Natalie Marie Claudine Rakotonirina Mantilena lafatra tonga soa sy ireo fianakaviana izay tonga mandombaravarana eto anatrehantsika mianakavy. Ny antony satria aty ny voasoratra atanteraka ilay voalaza ny soratra masina na ny baiboly manao hoe tsy tsara raha irerina lehilahy fa hanaovako vatsaza ho azy izy. Ary noho izany Andriamanitra hoy ny voasoratra dia naka ny taolatezana tao amin'ny Adama ka nanao izany ho vehivavy ary dia netiny tany amin'ny raha lehilahy iny. Dia hoy raha lehilahy ity dia taolana avy amin'ny taolako ary nofo avy amin'ny nofoko ka dia ho nofo ray ihany izy roa. Aty aminareo no ny antefan'ny fitiavana ary aty ny voasoratra ho tokantranony. Noho izany dia tonga eto izahay manaja sy manome voninahitra anareo ny olona izay angatahana izany moa eto amin'ity toerana ity. Ny dadabe zany dia Randriamanana, ny renibeny dia Ravao Arivelo, ny rainy dia Randriana Sandratra Irony, ny reniny Ravony Miata, ny zanany Randriana Sandratra
fandresena. Ireo olona izay voatonona teto amin'ity toerana ity, ireo no atao hoe fianakaviana vaovao, na dia olona samy hafa tsy mifankalala nandritran'ny vanim-potoana ny ainana aza, dia natambatr'Andriamanitra kosa ho fianakaviana iray amin'izao fotoana izao. Noho izany dia manatanteraka ny atra sy ny fanomezam-boninahitra ho anareo ny tenanay izay mitondra ny teny eto anatehantsika mianakavy. Mbola isy ihany koa ny dingana manaraka fa izao hofaranako ao aloha no mikasika an'iny. Raha misy moa ireo ray aman-dreny mbola afaka ny araiky fitenenana ihany koa, ary mino fa misy tokoa izany, dia ametaka ny fisaorana ho antsika sahady ndraiky io ny tenako. Misaotra indrindra tompoko, makasitaka, makatena. Misaotra indrindra tompoko. Ny kabatsy valina olo tompoko be olona. Ko dia alohan'izany dia mamerina ny fialatsiny izay nataonao teo. Fa betsaka ireo mpitenenana izay nataonao, ka amin'izany momba an'izany tsy izany ka tsy mila ho averina intsony fa manala ianao izana izay. Ina fa efa lasa tokoa ny tsiny, satria tsy lasa n'ireny vava sy nataonao reny dia mety ho lasa tsony angamba. Koa eo tao atonga hialatsiny dia ny fandraisako fitenenana eto. Lazaina fa tsy sazy zokony indrindra ao anatin'ny fianakaviana, saingy noho ny fandarana izay natao, noho ny fotoam-bita tsy maleo sampona, dia nitendrena ny tenako mba hisolokena ny fianakaviana, ka andramako ilay tenin'ilay malaza taloha manao hoe tsy memoadity aho. Zany ela fa dia manaraka izany dia fisaorana no atontsaianareo, satria vitanareo reo dingana eo amin'ny kasika ny solom-bodin'ony. Fanomena voninahitra daholo ireo raira amin'ny olona izay angatranareo ho andefimandro. Fanomenareo voninahitra ny kitapo fonosana ny ray aman-dreny zay ny totra volana kibo, ka dia misorana ianareo fa vitanareo ny adito sy ny asana mahafanambadiana fanambadiana. Ka nefa kosa tompoko intsipero ny mpandrafitra ao amin'ny lafitra anakaviandreo zany dia misy mieritseritra ihany hoe ahoana sy ahoana moa, manahoana sy ahoana ny mombamomba anio olona mangataka ny zanatsika vavy io. Mba olona azatokisana ve izy, olona matsaga noary, olona vonina tokoa amin'olona ary tsy andao na amin'ny olana ny sarotra. Koa zany tompoko mba iarahana zay amin'ny fianakaviana, dia mba mira tompo-pitiavana avy aminareo zay raha sitrakareo. Sotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko, misaotra indrindra nanome ny fitenenana. Misy ihany koa am-pitenenana manao hoe
tsy mitera vatomay matino zay tompoko fa sandriny eo afaka ilaza azy ka eo anatrehan'izay zavatra izay raha iteny aminareo zay hoe tena endo tokoa izy io na tena manana ny fahendrena zato isan-jato sarotra mieritreritra izany fa miediditsy an'olon-dratso iny ompitenenana fa itsika ray aman-dreny andany ny sekilany dia samy tompona ndraikitra ny amin'ireo ankizy ireo marina tokoa fa atao hoe efa lehibe ihany izy matoa miroso am'izany atao hoe tokantrano zany matoa miroso am'izany tokantrano zany ny olona anankiray dia efa vonona izy olohan'ny fianakaviana ka eo anatrehan'izay zavatra izay ny tenako dia mametaka ireo afatafata ho azy ireo anoro azy ihany keo zavatra tokony ataony na lalana tokony izorany na dia atao hoe tsy afaka hiditra lalina mitokantrano izy ireo azy ny anjaratsika raha aman-dreny an-daniny sy ny ankilany dia miteny manoro fa kosa izy ireo rehefa tanteraka soamatsara zao fampihavanana na fanakambanana ny tokantrano-izy ireo izao dia tompona ndraikitra voalohany amin'ny fiainany ao anatin'ny tokantrano-izy ireo tsy misy afaka hiditriditra amin'ny fiainan'izy ireo itsony isika na anery azy ireo na inona zavatra ataony na inona koa na inona zavatra mety iseho fa ny anjaratsika raha aman-dreny an-daniny sy ny ankilany angamba hoy aho dia ny manoro ny amin'izay zavatra tokony ho ataony eo moa izy raha tsara ny torohevitra ometsika azy manatanteraka izy arahaba soa arahaba tsara ka ny ambarako ngamba dia izao no hoe ny anjaratsika dia ny manoro azy amin'ny lalana tokony izorany satria mbola zaza ihany tokoa izy ireo raha eo anivony zany tokantrano izany satria atao hoe sambany ihany vo iara hitondra izany tokantrano izany na ny zaza aza dia napetraka mihitsy ary nambara manao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleniny zany fa na dia lehibe azy izy dia tsy hiala aminy zany marina fa tsy zaza tsony izy ireo nefa raha ny talao no torona raha ny talao no anarina dia mety milambany no areny fa ny endry ihany no anarina atsipy ny tato ny teny ele tandroko ny omby ary atsipy ny teny anetony mahalala ka raha misy tsy ampy ny teny izay nambarako fa nilaza ihany aho tany am-piandohana manao hoe tsy afaka idera vato mahay mandiny tenako fa ny sandriny eo no afaka ilaza azy ka atreo angampo no amitinako izay voalaza ka dia mialohan'ny irosona amin'ny dingana manaraka dia mametaka hatrany ny fisaorana ny fankasitrahana ny fankatety manatrano ny tenako makasitaka makateraka to sotra tompoko zay lohana izay tompoko lasy tompovady efa vita anareo ny fombafomba mikasika ny fanambadiana efa nomenareo tompo-pitiavana koa izay mikasika ny lehilahy ka ny tompo hitaka fa ny ataony hita ka hita hoe afaka miroso amin'ny fandarana manaraka isika misaotra tompoko raha amin'ny fomba ny razana moa zany no natao sy ny tanterahana teto dia atao hoe
mety ho lavalava ihany ny fotoanatsika. Ary tanteraka mihitsy aza indraindray hoe masoandro no mampalahelo. Marina fa fotoam-pifaliana tokoa ny fotoana androany. Eo anatrehan'izany dia eo am-piandrasana izany ny tenatsika mianakavy. Mbola misy nefa ireo fanajanana ny fanomezam-boninahitra izay tokony ho tanterahana. Hoy ihany hoe efa misy ihany koa ireo zavatra nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha izay mbola tsy misy naharatsy azy mandraka ankehitriny, fa mbola alovatsika taranaka sy faramandidy izany. Dia ireo zavatra atao hoe pitsopitso ny kely madinidinika, atao hoe madinika nefa tsy madinika ihany fa misy dikany sy misy antony lehibe mihitsy matoa ireo ray aman-dreny tany am-piandohana nametaka izany. Dia ao ireo atao hoe lamba mafana ho an'ny reni-bentsazy, solon-tsakarano, ala volo fotsy sy ny sisa angamba no ilazako azy, satria maromaro ihany izy ireo rehefa tany saina. Ny zazavavy izay nangatahana teto anatrehanareo dia tsy natao olo-kafa itsony izy rehefa tafiditra ao anatin'ny fianakaviana, fa noraisina tahaka ny zanaka nateraka. Noho izany nalaina izy kolikoly sy anolokoly, itsabo ramarary aman-dranombary. Eo ihany koa amin'izy mivady ivelika fa mahalala ny tokony ataony izy ireo eo amin'ny fitondrana ny fianakaviana na ny amponona, mba tsy hisiny ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy, fa mba ho ain'izy ireo ny andanjalanja na ny fitondrana ny fianakaviana, satria matetika dia eo ny olana amin'ny fiainan'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano. Mbola ho tonga amin'izany ihany sika rehefa any amin'ny farany any, fa izay ho tanterahana izao araka ny nambarako teo dia ny hoe ireo zavatra madinidinika, atao hoe tsy madinika ihany koa fa zava-dehibe, dia manolotra izany ny tenanay. Tsy hosoritsoritana tahaka ny volo io am-pitenenana, na ho singatsiaka ihany na tahaka ny ketsa, fa atao toy ny olo-bolany ihany ny tompoko ka indray manodidina. Dia ho fihezina ao anatin'izay ny zavatra rehetra izay ho ataontsika eto amin'izao fotoana izao. Atao hoe milohan'ny tsodrano sy ny ranom-bavaka sy ny zavatra rehetra izay mbola ho atao. Mety ihany koa ireo ray aman-dreny izay tonga manaky eto, tsy ho tahaky ny tongo-bolo izy ireo ka ho tapenam-bava, fa mba mety manana ny hafatra sy ny teny izay tokony olo asainy soambarana izy ireo ao aorianan'izao fanolorana ireo fanajana sy fanomezam-boninahitra izay nambarako teo ireo. Ka dia apetrako ao indray zany ny mpiasika iny mba dia mbola mametraka hatrany ny fanaovana azafady, ny fialatsiny eto anatrehantsika mianakavy, ary dia mbola makasitraka makapelona hatrany tompoko saotra ny tompoko. Iarary rosa asantsika ny fotoanako mandeha ihany. Araka le tenona teo dia tsy misy hotapena mbava ohatra ny tongo-bolo tokoa eto, ka raha isa manjely mba mangataka fitenenana amin'izao fotoana
andro retao zato zao a dia omena azy ireo a izay fitenenana zay fa alohan'izany dia za zany a mba nipikinikely ho an'ireo mpivaty vao a ingany mba ho zao zany no afatra ingany mba ho sambatra tokantrano farifasy lafatra zay zany mba teny koa ka mba omena fitenenana ireo zokolona izay manam-pitenenana am'izao a fotoana lehibe zao koa. Miaratsy tompoko raha fitenenana sady tsy zoto ny jolaina fa ngamba fotoanany maintsy tanteraka amin'ny dadabe zaza dadabe ny ahoana monko ny vadiko zany dia ana vavindrainy vavindraibeny zany nabavindadany zay nabavindray zany ny vady izy menada samy fatsety itsony dia araky nylazay tonga teninay tao dia olo tsy afamiaraka izy menakava ny tena na dia sanatria aza mandeha fitenenana hoe zao dasy tsy mba havana foa atao tongeto ka dia misaotra amin'ny familefam-pitenenana tompo raha itery betsaketo dia takizany sadatria pasoko alefa maramo ka tsy mety manjary ho ravarava daoly zay zavatra tsara tarefa nalaritra reo ohatra teo fa zavatra tsodrany ano atolotra ho an'izy mivady dia indrindra aloha dia ho lavandro iaina ahazo andrakariva ny fitahin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ka tsy haniry olona fa hirin'olona dia maraha zazalahy sy zazavavy mila tokantrano ho ahorana zany zay tompoko no zay no sodrano mba atolotro andiso sotra tompoko. Misaotra ny dadabe atsika am'izay ireo mibavaka mahafinaritra dia mahafinaritra natao zay koa raha misy avy aminareo an-daniny lehilahy koa mba zokolona angata-pitenenana zany na mety sodrano an'izy mivady a dia mela zany a ny kiandra hoe misy ny manontany mono hoe inona mono tokony tenenina dia hoe tenako hoe hofangalam-pierinaky izy ihany izy ty hoy ny ompitenenana ka vita matotsy ny teny mety efa nakasitaka izay rehetra voalaza matotsy afaka anohy ny fitenenana itsony ka mialohan'ny anatanterahana ireo atao hoe tsodrano samy hafa izao atao eto na ho an'ny an-daniny zany na ho an'ny akilany ny zavatra izay mba angatanay atao anatrehantsika mianakavy dia izao satria nandondona izay dia novoainareo ary nangataka izay dia novoainareo teny nataon'ny tompoko mora tsahivina ary ny varavarana narindrina mora voaina noho izany dia izao mba mangataka izay mba isehon'ilay efa nomenareo anay eto amin'ity toerana ity amin'izao vanim-potoana izao satria na fianakaviana sasany azy andraindray sao dia tsy mbola mahalala hoe fa iza marina moa izany aizy izany ka mialohan'ny anoezana ireo resakresaka na tsodrano isan-karazany dia izay mba angatanay eto anatentsika mianakavy dia misaotra indrindra tompo ianao tompoko fanirina ara-dalàna tokony ianareo satria ny olona angatahana marina olona tsika masina nefa vary fidary samy efa lahy koa dia ny fotoana zany zany tsika
mba isehono io vady nandefa mandriny dia matoa lafatra io koa nigaga any fahafahazana mba mantotra iseho satria any fotona amin'ny mpianakavy alalazy anjaranareo a no mahafantatra hoe fahafahaza hoe le olo izy marina be fadia raha anoany anao rehefa dia fa efa lina ilina ireto fianakaviana zay tonga nandondona nangataka anao tato koa tongava amin'izay ianao. Anandray zany miserasera fanambakina koa miserasera ilaina na communication zao vaza dia nandray dia atao hoe telefôna va dia kely kalakely manao hoe mba saivo tadiavy na raha tena kino koa zay zany lafatra koa anjaranao mitady azy avatsy azy moramora fona koa.
Eny tompoko, mbola manao ny azafady an-tany ny tenako raha indray fitenenana amin'izao rasy fotoana izao. Voalohany indrindra dia mbola maneho ny fisaorana sy ny fomban-kateremana ho antsika mpianakaviana izay manatika sy Andriamasina amin'izao rasy fotoana izao. Tamin'ny vanim-potoana sasatsasany rehefa misy ny fanehoana ny zazavavy toy izao dia matetika olona hafa aloha no aseho hitondrany fianakaviana olona hafa io no aseho dia io no antaniny io ve le izy dia indraindray tsy manaiky moa ny anina rehefa mampatatra mba tsy izy io rehefa tsy izy tokoa. Fa amin'izao fotoana izao dia tsy mba izay ny zavatra nasehonareo anay fa tena nasehonareo tokoa le tena izy, le tena izy tsy kopikole fa le tena izy mihitsy. Ka noho izany dia mbola maneho hatrany ny fisaorana antsika mianakavy izay manatry maso eto amin'izao rasy fotoana izao. Ary eo anatrehan'izany no ataoko hoe mba andraisako ny tanan'izy mivady kely izay mijoro eto anoloantsika amin'izao fotoana izao. Ny andraisako ny tanany dia tsy inona koa tsy hoe tsy mifampiaraba izay na tsy mifankahita tamin'izay fa mba mariky ny fifankatiavana ny firaisan-tsaina firaritsoa ho an'izy ireo. Noho izany dia manatanteraka izany ny tenako eto anatrehantsika mianakavika miara-panao ry zanakolahy totosa sy tanteraka somatsara ny fikasana sy ny faniriana izay nataonao eny apakatra any madama kely fafa izay mijoro eto anatrehantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ny zavatra angatahana sirariana dia mba ho tanteraka ilay eo am-pitenenana hoe ho lambana toany ny tokantranonareo ka ho faty no isarahana. Toy izany koa no andraisako ny tananao ry zanakivavy engane ho tahin'Andriamanitra ny tokantranonareo. Amboly avokatra io mpiatafo ho arahan'ny zazalahy amin'ny zazavavy dia engane ho tanteraka hatrany ireo tsodrano izay efa petraka indray aman-dreny mba tsy aniry olona fa ho irin'olona. Amaranako azy angamba satria tsy dia atoko lava loatra ny teniko fa hoy aho hoe tafokena ome mahery ny teny na tsodrano izay nenanareo ka ambava homana apo mieritreritra ka dia misaotra indrindra tokoa. Saotra tokoa. Areo anareo vady ampy ny tsodrano nataony ray aman-dreny teo tsisy mahatirana kelikely zany fa mikotry dia may zany fandretika ao anatin'ny tokatrano ary maleva manasana saotra tokola saotra tokoa. Androso amin'ny fotoana manaraka izay tsika rasitrako. Eny tompoko, atao hoe efa madiva hifarana ihany izao kabary na izao tinitika izao. Efa madiva hifarana ihany satria efa tanteraka hatrany atsaka sy andamany ireo zavatra izay natao. Eo anefa dia mbola azo lazaina ny hoe misy ihany ireo izay kely tiana ambara aty afara aty dia izao. Nomenareo zahay dia nahazo araka ny fanambarako teo
ny hoe raha misy manome zavatra ho anao dia ihany ty mihitsy soratra nambarako atrany am-piandohana fa raha nandondombaravara izay dia voainareo raha nitady zahay dia tsy nanafiananareo fa nomenareo tokoa ilay menaky ny ainareo noho izany dia izao ho an'ny fianakaviana manontolo dia mankasitraka mankatelo any fisaorana ao ny tompoka tahaky ny farilavavana ka tsy mety olany amaminy dia mbola manohy atrany izany fisaorana sy fankatelemana izany ny tenako engane isika rehetra izay manaky masy satria masy eto amin'izao fotoana izao dia mitateraka ilay voasoratra any fitahin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly manao hoe hotahiny ianao raha mivoaka hotahiny ianao raha miditra hotahiny ny ateraky ny kibonao hotahiny ny bibivitinao hotahiny ny volany fanaovamofonao andidy ny fitahiny ho amintsika rehetra ny Jehova dia anana fitahina mananambiampy isika mianakavy izao izany ny firaritso izay apetrako ho antsika mianakavy eto amin'izao fotoana izao ka rehefa tena hifarana tokoa izao fotoana izao na izao dinidinika izao dia mino fa mbola isy ihany koa ireo ray aman-dreny izay hitsodrano azy amintsika fianakaviana na ho an'ny an-daniny zany na ho an'ny ankilany zany zay mba manana teny firaritsoana dia indray mbava ihany aza dia afaka mitsangana isika mandray tanana azy ireo tsy dia ho atao hoe resaka lavabe tahaka zay efanambaranay akory fa araka zay mba fihetseham-potsika tsirairay avy eo a dia mba mitsangana isika mandray tanana azy a dia mitsodrano azy a araka zay mahafalo ny fotsika sy ny saitsika eo ka izay angamba no azoko lazaina hoe amara-paranako ihany a izay zavatra tokony olazaiko isika moa eto samy eto am-piandrasana raha misy ny atao hoe tsy ampy tokony ho ampina tsy maninona azo atao zany misy moa ny atao hoe ho atsanona amin'izay fa feno tanteraka zavatra anambara tsy maninona fa izay no ilayntsika ka dia mbola mamerina ny fisaorana hatrany tompoko misaotra ndrika Sotra betsaka amin'izay tenina zay za zany mahatsapa hoe mbola misy zavatra adintsika dia ny fanonana ny marika ivelany eo amin'izy boaty satria zavatra rehetra zany dia misy marika ty ivelany daholo mahafantarana hoe ny zavatsy marina iny ny tompony ohatra zao ny tany tsy maintsy misy vorona zany ny tany mba alanana hoe iny tompony ka noho izany dia raha ny angamba tonga eo amin'ny fotoana anolorana an'izay famantarana ity ivelany izay afantarana marina fa ny fandraisana dia voadiny lafatra ary asiana marika izay fitiavana izay koa asika koa dia andao andreso amin'ny fanolorana itoeran-tsary fika marina loatra hoy ny fitenenana hoe mihinam-bary aiza misy latsaka dia mbola ialatsiny ihany ny saina tsy azo ony tsy amin'ny olombelona ny tenanay ihany keo amin'ny lafiny indray araka ny fanambarako teo ny hoe rehefa somary mba hikisaka kely ny navaratra anakany ny tena
dia mipetraka foana le hoe mikilalao sahala fanototany ny samy manany azy. Noho izany dia misy ny atao hoe latsaka, tsy latsaka ho very nefa fa latsaka mbola azo raisina. Noho izany dia izao hoe ianao hoe irosony fanatanterahana izany isika, ka angamba tsy misy intsony ny atao hoe vato misakana izay tsy ahafahana manatanteraka izany, fa dia ho tanterahana izany ary efa vita zay araka ny tenin'ny ray aman-dreny Rala Zandry teo hoe misy ny atao hoe marika ahafantarana ary marina loatra izany. Ahoana moa no ilazako fa taniko ty raha tsy efa vita ara-dalàna ara-panjakana amiko, dia ny atao hoe borina zany. Ary raha vanim-potoana ny mariazy tahaka izao koa dia misy koa ilay atao hoe peratra izay hifanoloran'izy ireo. Noho izany dia izao hoy aho hoe marina loatra ny anatanterahana izany, ka dia iroso avy tany amin'ny fanatanterahana izany tsika. Dia rehefa vita izay dia mahazo mitsangana amin'izay ireo zay manana teny mpiara-pana sy fitsofana rano ho azo mifadikely ka dia misaotra ndreka tompoko. Nahita fa tsy nangalatra. Manomboka zao ianao ry fandresena dia vaty. Yun tukulasa tu. Atau ko kamba fa iba safety zay tingana narasi say tamni ana masina na ni panakera budulia ani la patas fandesena iden. Itu kita kawola ni tingana masamnya fa ini marut botani. Kuya yoka dia sultana Unala Zukulla Tukuni anda ya fitenen Sutana Anaru Bati Jiru Ikira Asai Pirna Sitana dan kira fitula Sitada Tia Isalo dan Titana Manda Saya Makyota Engineer Atia Tukatan Naru Kutuna Balaku Kali fatu misalana, desanya mungkin saya waktu kenap, fa purangat sikit, amzeti, kumafuktia, fa ada kerjaan kiri, iki buat si balamus,
Sangat baca ka yadofika agata Joshua ami sakafan tapi mana na kenapa na kunci baca bahwa kisah tu bede alkuwa tu cuma kunya dojane ika suamana ya sambarana ika kuwa ni futuze ani lapa tu si fadesena ka wanasero sakatu funna lumula tabata ibara tu principalina ba ista kijana na kaza kuwa ya tausika andisha amze an'Andriamanitra isika noho ny zavatra avosika teto androany sy ny sakafo zay natolotsy izy roa de raha tsika mihinana eto de vavaka tsika ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao sotra indrindra anao izahay fa na inona zavatra lokasainay raha tsy teo anao
hitantana izany zavatra zany, itsodano izany, nanomeny lalana rehetra momba izany, dia tsisy zavatra tanteraka teto. Koa dia dera sy laza no tolotra ianao ny amin'izany. Tompo, toloranao sakafo, aza koa zay ankehitriny, dia mariky ny fifaliany, dia miara misakafo eto zay fianakaviana roa toto, dia engany ianao Jesosy no hitsodano zao sakafo zao, mba hitondra fitanjaka ho anay tsiraray avy, ka iainanay am-pifaliana amin'ny andro rehetra sisa izay mbola omenao anay. Dia tolotra ianao, dera sy nihatsy voninahitra, zay efa nao raha teo hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Masoana na ng koko. Wala pitiyo ba na?